Isokatra tamin'ity androany ity ny fampelezan-kevitra ho an'ny fividianana olona izay ho toto-saina ny 27 ny volana desambra ho avy izao eto Madagasikara. No mariany teo anivon'ny Senifa tsy ny rehetra no tokony andray amin'ny fampelezan-kevitra. Andeha ro jerentsika izay fanazavana izay eo amin'ny fanedidina ny entin'ny vola ravoavy eo amin'ny sary ny tsiry Rakoto Arsan. Tsy afaka mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana olona ny filohana androm-panjakana sy ny tompona andraikitra ambony eny anivon'ny sampandraram-panjakana. Io fampatsahivana netiny teo anivo ny voameram-pirenena amin'ny sahana ny fifidianana. Ny lehibena androm-panjakana chef d'institution zany dia tafiditra amin'le hoe autorité politique. Ny aty amin'ny fonctionnaire d'autorité indray ohatra ny manam-pahefana ambony any amin'ny androm-panjakana sy ny ministère isan-karazany, ny secrétaire général, ny tale général, ny tale takan'izany koa ny any amin'ny fitsarana, ny any amin'ny mpitandron'ny filaminana any amin'ny tafika zany na ny gendarmerie-pirenena, ireo manamboninahitra amin'izany antoko-tafika samy hafa zany. Ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna no mpifidy lehibe mandaja-bato mandritra ny fifidianana olona mandrafitra ny antenimieran-doolona voalohany amin'ny repoblika fahaefatra. Nambaran'ny sekretera mpanatanteraky ny CENI fa malalaka amin'ny fampelezan-kevitra tanterahan'ny lisitry ny kandida sy ny komity mpanohana azy. Ho an'ny kandida zany, lisitra ao anatin'ny kandida ao anatin'ny lisitry ny kandida dia tsy misy ny hoe fangatahana manokana fa fanambarana ny fanaovana fampelezan-kevitra no apetraka ry zareo amin'ny solon-tenam-panjakana, ny lehiben'ny district zany ao amin'ny district tsirairay avy manerana ny Madagasikara. Io zany le atao hoe déclaration préalable. Tsy miery izy akory tsy mangataka alalana fa rehefa mampiseho an'ilay certificat d'enregistrement de candidature iny efa ahafahany manao fampelezan-kevitra dia miroso amin'izay fampelezan-kevitra zay. Ny fampelezan-kevitra moa dia raha tsy malala fa inona no atao amin'izany misy ny famorim-bahoaka ampitana hevitra izay andresen-dahatra ny mpifidy androtsaka ny vatony zany isaky ny district tsirairay dia hisy ny takelaka le panneau d'affichage zany omena ny platsaka hofidiana, lisitra platsaka hofidiana tsirairay anaovany zany fampelezan-kevitra izany. Manana raiky amin'ny 20 andro andresen-dahatra amin'ny fidy lehibe ny lisitry ny kandida. Marihana fa hitoetra amin'ny 27 desambra amin'ny 9 ora maraina, zany hoe 4 ora mialohan'ny latsabato ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana olona Madagasikara miisa 220, zany hoe 7 isa-paritany.